Araka ny fotoana ny fanomezana tompoko lasy tompoko vavy tafaraka eto indraytsika minitra maromaro ny rahantsika eto ary dia manolotra ny arahaba manasana anko anaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra ma TV satonana amin'ireo vaovao entina amintsika ny sehatra politika ny fanaokevitra mahakasika ilay fihetsiketsehana izay hitarihana olona hidina an-dalambe amin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana aogositra avy izao ny fanomanana ny fifidianana amin'ny valo ambin'ny folo amby roa arivo ny kenikenina samihafa ao anatin'izay dia nahazoana akom-baovao entina amintsika ihany koa ny zava-mitranga ao anatin'ny fanesorana ireo mpivarotra eny Analakely sy ny manodidina mpivarotra amoron-dalana dia nahazoana akom-baovao ihany koa entina amintsika izany mitony sa fanesorana ireo mpivarotra eny amin'ny sisim-moron-dalana eny Analakely sy ny manodidina izay tanterahan'ny commune Antananarivo renivohitra nanao be midina indray androany ny polisy munisipaly nampiny ireo polisy nasionaly izay nanala ny mpivarotra tamin'ny toerana. Manoloana ny fidinany fotony nataon'ireo tompon'andraikitry ny polisy munisipaly sy ny polisy nasionaly nanala ireo mpivarotra amoron-dalana androany teny Analakely sy ny manodidina dia nitarainy ireo mpivarotra fa tokony hively hivarotra izy ireo indrindra fa amin'izao akatoko ny fidiran'ny mpianatra izao. Ny tsy fananana asa ary ihany koa ny tsy fahazoana toerana no antony mahatonga azy ireo mivarotra eny amoron-dalana saingy tsy eny afovoan'ny arabe. Raha mahatsapa hoe manana zanaka ihany ireo ampitondro ireo mianatra dia tokony mba angoraka raiky io koa. Tsy afaka ny angalatra zay fa raha mangalatra zay ngamba nitsomby atao amin'ny mora. Zay le izy. Ka mangataka ny amoram-pondro zareo zany amin'izao fidiran'ny mpianatra zao mba isaina kely zareo mba misy ampidiranay any zanakay. Nanamafy ihany izy ireo fa tsy mety ny fanalana ireo mpivarotra. Fivondronana manalanay ny munisipaly nefa ndanirarina sy mihitsy ny amin'izao fidiran'ny mpianatra zao tokony amiakalalany satria zareo tsy amin'ny asa ho anay. Tokony hitsinjo ny vahoaka ny tanàna Antananarivo ary tokony hanome vahaolana toerana mazava hifindrany izy ireo mialohan'ny firosoana amin'ny fanesorana.